ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fameraba tsika riavako tratra ity zoma fahadimy volana febroary ity, manona ny fahasoavan'i Jesosy amintsika. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany toko 7:10, raisina amin'ny andininy 7. Mpanjaka voalohany toko 7:10, raisitsika manomboka amin'ny andininy 7. Ary no ny ela dia ritra ny renirano noho ny tsy fisiany ranorona tamin'ny tany. Ary ny tenin'i Jehovah tonga taminy ka nanao hoe, miaingaka makanesa ny Zarefata izay namany Sidona ary mitoerany, fa indro misy vehivavy mpitondra tena any izay notendreko hamelona anao, dia niainga izy ka nakany Zarefata. Ary nomby teo ambavahadin'ny tanàna izy, dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo teo. Ary niantso azy Eli ka nanao hoe, masiny ianao, hitondray rano kely amin'ny fisotroana aho mba hahosotroiko. Ary no nilasa naka raha vehivavy dia niantso azy Eli ka nanao hoe, masiny ianao, hitondray mofo kiliko eny an-tananao aho. Fa ora vehivavy, raha velona koa Jehovah Andriamanitrao, tsy manana mofona dia iray akora aza, fa koba kely irany tanana nila ao amin'ny barika sy dihuile kely foana ao amin'ny tavoara. Ary maka tapaka-kazo 2 aho zao, ka hiditra namboatr'ireo hoaninay mianaka teo faty izahay. Fa hoy Eli taminy, aza matahotra fa andeha miditra ka manao varaka izay lazainao izany. Nefa anaovy mofo kely ihany aloka ento ety amiko, ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanako ao koa. Fa izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika, ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara, mandra-piavy ny andatsahan'i Jehovah ranorana amin'ny tany. Dia nandeha raha vehivavy ka nanao araka ny tenin'ny Eli, ary izy sy raha vehivavy mba amin'ny ankohonany dia nanakohanina elaela ihany, nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika, ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara, araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy any Eli. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Nizara roa ny fanjakana zanak'Israely, dia ny fanjakana varatra sy ny fanjakana atsimo. Ny fanjakana varatra izay nisy ny fokon'ny Efraima lehibe indrindra tao amin'ny fanjakan'Israely, isan'ny lehibe indrindra, maro nisa indrindra. Ary ny fanjakana atsimo kosa izay nisy an'i Joda, fokon'ny Joda izay maro nisa raha teo koa aza, maro nisa tamin'ny tafika tamin'ny manam-pahaizana. Ary azo lazaina hoe fifanoherana naharitrera teo amin'ny fokon'ny Joda sy fokon'ny Efraima io mihitsy aza no fototra ny kika ara-politika, ny fisarahana teo amin'ny fanjakana varatra sy fanjakana atsimo. Fa teo amin'ny lafiny ara-panamo hitantsika fa ny fiodinan'ny Solomona mihitsy sy Rehoboama tamin'Andriamanitra no azo lazaina ho fanazavana ara-panahy ny sarahan'ny fanjakana varatra sy ny fanjakana atsimo. Dia tany fanjakana varatra no nanarahan'Andriamanitra ny Elisa, Amosa sy ny sisa. Dia tany fanjakana varatra izy ireo no naminany zany hoe nitory ny fitiavan'Andriamanitra sy ny taona azy ireo iverina amin'Andriamanitra. Fa izay nitranga raha amin'ity toko 7:10 ity dia nisy mosary anohanana ny vokatry ny tsy fisinorana tany amin'ny fanjakana varatra. Tamin'ny andro ny Omri, nalokely ny Omri mihitsy aza, no azo lazaina fa efa niazakazahan'ny fahotan'ny zanak'Israely, efa Jeroboama moa zany efa nanomboka nanao tsangam-bato tsampy no niavonavony izay tsy te hamonjy ny tempoly, satria ny tempoly tany amin'ny fanjakana atsimo dia tsy te hanompo, tsy te andeha any amin'ny fanjakana atsimo hamonjy tempoly satria heveriny ho fahareseny zany. Dia nalaony nanangana tsangam-bato tsampy, nampifangaro ny fivavahana tamin'Andriamanitra sy tamin'ny sampy nanomboka teo amin'ny Jeroboama io, ary atraty amin'ny Omri izay voalaza teo, ary dia ho tohizany Aba indray ary. Aba izay hifanandrina mihitsy ara amin'ny Eli noho ny faharatsy mpitondratena
tao amin'ny fiarahamonina zay netiny ireo mpanjaka io mirisy aby araky ny volaza teo. Mandrakariva moa rehefa manjaka ny fanompo-tsampy de tonga ho azy koa ny toetra ny mpanompo sampy. Zay noho ny olona tsinona no mibaiko ny fitondrantenany. Tsy tokony adonoina fa ny fifamatora ny etika sy ny finoana, ny fifamatora ny moral sy ny finoana. Zay nonao no mandrakariva no mibaiko ny fihetsikao na ny fihetsikao de ateraky ny inonao. Mety tsy mivantana zany fa zay ny hita ao amin'ny fiainana isan'andro. Ary mandeha ho azy zany fa ny finoana no miteraka ny etika. Dia eto ary dia ny fitondranten'ny mpanompo sampy no hita tao amin'ny fanjakana avaratra tamin'ny ankapobeny. Fitiavam-bola, fitiavana ny filan'ny nofo, fampanjakana ny tsirariny, ny tsy fahamarinana, tsy fanaovanao zava-dehibe ny aina, tsy fanaovanao zava-dehibe ny aja mamboninahitry ny olombelona, ny dignité-ny olombelona, tsy fiazonana ny teny, fivadiam-panekena, fivadiam-pitokisana, sy ny sisa rehetra hitatsika any amin'ny faminaniny amosa na de ty amin'ny tantarany Elisa radio koa zany. Ary dia tonga ho azy ny ataontsika hoe ny fahateseran'Andriamanitra. Ary vokatry ny fahotan'ny olona de simba koa ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina, tonga ny ahitany miantona ny orana, ny tranga ny faminina na ny anoanana sy ny mosary. De tao anatin'izany no misy tantara anankiroa zay misy olona anankiroa anatina tantara anankiray zay tantarany eto, de tantarany Eli sy tantarany vehivavy manantena tany Zarefata. Amin'ity tantara ity no ahitantsika ny ataontsika hoe ny toetra tokony ananan'ny mpino ao anatin'ny vanim-potoana ny antsoina hoe mosary. Inona ary no tokony hoe etika ny olona na ny etika ny fiangonana ao anatin'ny antsoina hoe mosary? Inona no toe-panahy tokony ho ananan'ny olona ao anatin'ny antsoina miatrika an'izany? Inona no tian'Andriamanitra ho toetra ny fiangonana raha miainga amin'ity tantara ity? Voalohany de izao, nentina mampahiry anao de ny andininy fa 4:4. Tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika, tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara. Ny koba de hoarina amin'ny vary aty amintsika, ny diloilo kosa de hoarina amin'ny rehefa amboarina lay vary iny zany totona kosehina de aendasina amin'ny diloilo, tsy endasina amin'ny rano akory ny vary zany kosehina amin'ny vato de tonga lafarinina, tonga koba de iny no endasina amin'ny diloilo de tonga sakafo mavely. Zay ny tsotra indrindra, tsy misy hena zany zay sakafo tsotra indrindra, misy moa ny ondry atsatsika sy ny tahaka zany, fa eto zany de tena lay sakafo fototra mihitsy, vary koba kosehina amin'ny fikoseham-bary de endasina amin'ny diloilo. Zay sisany resahana eto. Ohatrany hoe vary ety amintsika zany, vary ohatrany hoe mofo gasy zany io, zay mihitsy mofo gasy. Dia mofo gasy raha tsy asina menaka lay tavin'le mofo gasy iny zany, le tavy mofo iny dia tsy mety miraikitra amin'iny le koba. No zany dia tena le sakafo fototra mihitsy zany resahana eto. Manahoana ary? Inona ny toetrany Eli? Inona ny toetra ny tarafitsika amin'ny Elisy amin'ity vehivavy manantena ity, na ity mpitondra-tena ity? No hoe kanana faran'ny tompo manao hoe tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara. Inona ny dikan'io afaka malala? De izao, ny voalohany indrindra de izao, manoloana ny ataontsika hoe ny etika ny fahantrano, na ny etika ny fiangonana, mbola misy etika ihany ve ao anatin'ny antsoina hoe fahantrano. Satria mantsy rehefa mitranga ny fahantrana sy ny anoanana de ndraindray tsisy etika, tsisy moral intsony ny olona ndraindray. Hitatsika amin'ny fiarahamonina zany, mahatonga guerre civile, mahatonga korotana, mahatonga fangalarana, ndraindray lasa tsy misy moral intsony. Fa tsy zany kosa ny aseho an'ny bokin'ny mpanjaka, fa manana na eo aza ny fahantrano. Inona ary ny afatra? Satria niantona ny orana, tonga ny anoanana, inona ny fitondran-tena? De ny voalohany de izao ry afaka malala, fanomeza tokon'Andriamanitra, fa ny mpanompon'Andriamanitra de Andriamanitra ny mamelona azy. Andriamanitra ny mamelona ny mpanompon'Andriamanitra. Zay ny voalohany. Mety eritreritra angamba zany tsika manao hoe de tsy mpanompon'Andriamanitra ve zany ireny nony reny matin'ny anoanana, reny matin'ny tsy fahampitsakafo, tsy mpanompon'Andriamanitra ve reny? Zany de an'Andriamanitra.
misy fanontaniana tsy voavalinao fa Andriamanitra ihany mahalala azy. Misy fanontaniana tsy voavalinao tahaka an'Andriamanitra zany, i Andriamanitra ihany mahafantatra ny dikany. Ireny ataontsika hoe misy olona sanatria matin'ny anoanany ireny, fa izao aloha mitodika aminao mpanompon'Andriamanitra ny soratra masina ary manazava amin'ity tantarany Eli ity fa ny mpanompon'Andriamanitra Andriamanitra mamelona azy. Ao amin'ny soratra masina dia marina zany, manomboka any amin'ny tantarany Abrahama io, manomboka any amin'ny tantarany Noa io, any amin'ny tantarany Adama sy Eva io, mandrapatonga aty amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia marina amin'ny soratra masina manontolo fa Andriamanitra ny mamelona sy miahy ny mpanompony. Na anoanana amin'ny trango io, na tsy fisinorana amin'ny trango io, na fahavokarana amin'ny trango io, na inona na tsafodrano ny trango io, na orotany ny trango io, dia Andriamanitra mamelona ny mpanompon'Andriamanitra. Tokony hivavaka ho an'ny fiarahamonina ianao manoloana ny fantrano ny anoanana, tokony hivavaka ho an'ny toetrandro anao mba hisiany ny orana, fa ny zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra aminao ary marina mandrakariva dia Andriamanitra mamelona ny mpanompon'Andriamanitra. Saingy inona no fomba nyainana ny sehony zany dia zao ry avako malala, noentin'Andriamanitra ity mpanompon'Andriamanitra izy tamin'ny ity mpanompon'Andriamanitra Eli zany manao hoe ndany ianao makany amin'ny zaratany any Zarefata, any Zarefata any amin'ny faritry Sidona. Sidona zany dia fantatry ny testamenta vaovao, Tiro sy Sidona, toerana tamoron-dranomasina tsy dia lavitra ny ranomasina ary toerana izay nonenan'ny mpanompo sampy, toerana nonenan'ny mpanompo sampy ary vehivavy Kananita, ity vehivavy zay ivatanany Eli ity vehivavy Kananita no nirahin'ny tompo hamelona any Eli satria mbola ilain'Andriamanitra Eli amin'ny asa ranirahany azy. Dia izao vehivavy Kananita nasainy namelona azy. Ary zao ry avako malala, azon'Andriamanitra tao ny nanome sakafo any Eli amin'ny fomba izay tiany mahagaga, fa izao tena ninin'Andriamanitra ny oentina tany amin'ny vehivavy mpitondra teny izy mba hamelona azy. Ilazana ry avako malala fa ao anatiny ataontsika hoe ny toetsaina na ny toe-panahy izay tokony iainan'ny kristianina manoloana ny fahantrana dia izao ny fanekena mihitsy, iankina amin'ny hafa, fanekena fa izao hain'Andriamanitra ny mamelona anao, hain'Andriamanitra ny mamelona anao ary tsy anjaranao ny mifidy izay fitaovana sy fiasana operan-tanan'Andriamanitra, fa azon'Andriamanitra ampiasaina ny zavatra rehetra. Raha ny avinaviny Eli dia miteny manao hoe za tsy ahoana kosa Andriamanitra no entinao any amin'ilay vehivavy Kananita tsy mpivavaka tsy mino anao akory, asany amin'ny faritany Sidona izay toerana tsy toerana jentry zany ve no amelomanao fa nga tsisy toeran-kafa ny Joda, nga tsisy toeran-kafa any ohatra ka ny Joda na any amin'ny faritra ataontsika hoe any amin'ny faritra Zebulona na Isakarana na tahaka izany, fa nahoana no entinao any Sidona? Tsy nametra-panontaniana Eli. Ny ataontsika hoe ny toetsain'ny fiangonana ilay avako malala dia izay fisokafana izay, fisokafana ao anatiny. Rehefa tonga ny anoanana dia tsapanao ke zany, rehefa tonga ny anoanana dia manome sakafo ny any atsimo, na sonoa io na karana io na malagasy io na fikambanana kristianina io na STK io na tsy mijerina iza na iza mihitsy rehefa ao anatin'ny anoanana. Ary dia izany toetsaina zany dia afaka malala efa fantatra ny soratra masina. Hain'Andriamanitra ampiasaina, ny tian'Andriamanitra atao dia manoloana ny anoanana dia izao ny aina ny zava-dehibe, ilaina ny atao hoe solidarité, ilaina ny fiarahany rehetra mientana mamonjy ny aina. Ny fahantrana dia tsy natao hijerena na iza na iza, tsy hijerena davan'olona ny anomanana. Tian'Andriamanitra ho tsapany Eli zany manao hoe rehefa miatrika ianao ny fiangonana, rehefa miatrika ny anoanana dia izao tsy mipetraka intsony mihitsy aza no avy aizy ity mofo ity, izy ity mamelona ty, fa fahefan'Andriamanitra, an'Andriamanitra ny tany izay rehetra eo aminy dia izao ny aina ny zava-dehibe. Tsy mahagaga antsika zany tsika fijekema raha mandeha mizara sakafo any atsimo
tsy mametram-panontaniana koa za hoe katolika sa protestanta ito mino sa tsy mino ito fa mizary sika ary le olona mandray ko tsy mametram-panontaniana koa aza hoe FJKM avena nanao mizary ty sa katolika nareo sa malagasy nareo sa italiana nareo sa ahoana rehefa ao anatin'ny anoanana ny tikan'io afaka malala dia zao manoloana ny fahantrana dia zava-dehibe ny antsoina hoe fiarahamombonay ny solidarité ny fiarahana mitondra ary tsy fampijerena tavan'olona fa ny faharoa afaka malala dia noentin'Andriamanitra hiankina amina renim-pianakaviana zay tsy manan-karena tsy noentin'Andriamanitra tany an-tranosoa Eli tsy noentin'Andriamanitra tany amin'ny lapan'ny mpanjaka Eli tsy noentin'Andriamanitra tany amin'ny fahafenon'ny arena Eli azon'Andriamanitra nentiny za fa izao tany amin'ny olona tsy manana na inona no nyvatan'ny Eli zany hoe Eli tena nataon'Andriamanitra niankina tamin'ity vehivavy ity ary izay fifampiankinana izay fiombonana fiombonany samy tsy manana mihitsy azo zay no azo lazaina eo ny samy tsy manana raharay mantsy ny manana mety tsy voatery hanokatra varavarana ho an'ny tsy manana ny tsy manana tsy voatery afaka andoa-baravarana any manana fa eto dia izao ny firaisan-kinany samy tsy manana ny zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ny firaisan-kinany samy mantra ny firaisan-kinany samy ory ny tena zava-dehibe eo ary eo afovoany zany fiombonana sy fitiavana zany Andriamanitra mba hatsapany Eli sy hatsapany ty vehivavy izay mamelona ny Eli ity fa tsy velona noho ny sakafo na noho ny arena ao anatin'ny fahantrana fa velona kosa amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny fifankatiavana raha ohatra ka nitosaka tao anaty ataovy hoe fianakaviana manan-karena be ny ndrainy Eli dia mety ho ao an-tsainy Eli manao hoe velona tsy noho Andriamanitra fa noho ny sakafo meny reto olona reto no zany dia izao ny tian'Andriamanitra ho tsapantsika ao anivony antsoiny hoe fahantrana ao anivony antsoiny hoe anoanana dia ny fametrahantsika ny fifampiankinany tsirairay ka eo afovoany zany fifampiankinany zany Andriamanitra hoe Andriamanitra ny mamelona amin'ny mpanompon'Andriamanitra hain'Andriamanitra zany dia nytoy ny tantara dia milaza fa tamin'ny diloilo kely tao anaty tavoara ary koba eran'ny tananan'ila no namenoman'Andriamanitra ity renim-pianakaviana ity sy ny zanany ary Eli raha ny tena manina zany dia tsao afaka malala tsy Eli miankina tamin'ity vehivavy ity no velominy ity vehivavy ity fa Eli fa lasa ity vehivavy ity indray ity ankonana ity indray no lasa niankina tamin'ny Eli zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra ry avako malala tsy etamavesatra akory tsy etamavesatra ho an'ny fiarahamonina ao anatin'ny fahantrana akory ny mpanompon'Andriamanitra fa mitondra fitahiana ho an'ny hafa ny mpanompon'Andriamanitra mitaizany Eli fotsiny Andriamanitra raha nyteny aminy manao hoe mandehany ianao fa raha iko makany ianao ho velomina farany tena marina ny raha iko akany ianao hitondra fitahiana ho an'ny hafa ny mpanompon'Andriamanitra ry afako malala asain'Andriamanitra avelan'Andriamanitra angataka Eli eto ny teny manao hoe omeo rano ho isotroko hitondray rano aho ho isotroko ary dia omeo amofo kely koa ahy mampatsiaro antsika ny Jesosy tao amin'ny fatsakany Isakara zay tsy tokony adonoantsika fa tao amin'ny faritany Samaritana ity vehivavy ity izay nangatahany Eli rano dia tsisy valaka mihitsy amin'ilay Jesosy nangataka rano tamin'ilay vehivavy tao amin'ny fanjakany Sikara dia olay vehivavy tamin'izay amin'ny jaona toko faefatra miteny manao hoe ianao ve dia angataka rano amiko dia Jesosy miteny manao hoe raha fantatrao ny fanomezako raha fantatrao hoe iza dia ianao no nangataka tamiko dia mitovy amin'izay mihitsy eto ilay avako malala tandindon'izay tantara izay ity eto ampiaratanantsika ity Eli no mitondra fahavelomana ho an'ity vehivavy izay efa niteny manao hoe dia ho faty izay mianaka ry afako malalo ao anatin'ny anoanana ny tapany atsimo
amin'ny firenetsika. Isika ny fiangonana mitondra fahavelomana ho azy reny isika. Ny famangitsika azy reny tahaka ny namanginy Eli nitondran'Andriamanitra azy nakany Zarefata no hitondran'Andriamanitra antsika fiangonana koa ho any amin'ireny toerany ireny. Avako malalo Andriamanitra ny mamelona ny mpanompon'Andriamanitra. Eto Eli dia nyteny mba homeo aho. Fa zao avako malalo raha ny tena marina ho tsika teo tsy Eli engeny nangataka toy ny tompony nangataka tamin'ity renim-pianakaviana ity, ary lay tanan'ilay vehivavy nitsotra nanolotra dia tonga tanana nitsotra koa nandray. Lay vehivavy nitondra nanatsotra ny tanana nanome ampitiavana, manome ampitiavana ange izy ary dia io le tanana nanome ampitiavana fa nasian'Andriamanitra sakafo, namen'Andriamanitra voalaza teo hoe tsy ritra ny dilo, tsy tapotra ny koba satria nanome ampitiavana izy. Rehefa koa malalo, inona zany ny etika kristiana manoloana ny anoanana? Inona ny tokony ho toetrantsika tarafina amin'ity tantara ity? Dia izao ny fahatokinan'Andriamanitra, toe-po mizara, toe-po mandala fifankatiavana, toe-po miaina ny antsoina hoe solidarité nationale. Fa zay ny azo hijerena azy. Miaina izany hoe izay mahazo anao mahazo aho, izay kely ananako zaraiko aminao noho ny amin'ny tompo. Adia jereo tsara fa Eli mbola be komandy. Meo rano aloha fa vizaka be aho dia lasa ilay vehivavy nanome rano. Dia izao ho ilay vehivavy ho Eli pahito ilay koba koa dia ho ilay vehivavy tsotra, tena tsotra. Za nge tsy manana mofo e, za nge tsy manana kanefa zahara tsy manana fa tsy koba ray tanana anila sisa. Azonao saretsaina fe sambatra enao raha mbola nandalo, raha mbola tsy nandalo an'izany hoe tena tsy hifananana. Fahasoavan'ny tompo zany dia tsoran'Andriamanitra. Fa betsaka ny olona tena na koba ray tanana anila aza tsisy eo tanana. Dia hoy ity vehivavy ty koba ray tanana anila sisa. Zany ny farahidiny indrindra tamin'ny fotoan'andro ary diloilo kely eo anaty tavoara sisa. Dia boromeko anao ve zany? Dia hoy Eli manao hoe mandeha ananao mofo ihany aho. Ary zao rehefa manao mofo anao dia ny alo ny ataonao aloha, zay volanareo mianaka. Inona tika zany? Eli irak'Andriamanitra dia izao nen'Andriamanitra aloha, zay vao nenareo. Dia rehefa afaka malala rehefa ao anatin'ny etika ny fahantrana isika dia izao ao anatin'ny fahantrana ny fahasarana dia izao lasa ny azy aloha ny mahamaika azy. Lasa ny azy aloha ahonako ianao raha ve vahiny io ny zanako raha mbola kely ao antranao tsy mofo ny ve ny tokony ataoko aloha. Dia hoy Eli mizaha toetra zany manao hoe ny alo ny ataonao satria Andriamanitra ny teny an'izao. Tsy hoe raha tsy toetra Eli sanatria ny vava, fa izao te ametraka ho atsaitsika hoe ndraindray ny fahantrana mampanadino antsika n'Andriamanitra, fa tsy tokony ho adinotsika mihitsy fa Andriamanitra mamelona antsika. Dia ataovy mandrakariva lolaharana ny fitiavanao sy ny fizaranao anatinao. Efa impetsaka izany ao anatin'ny tantara. Dia amin'ny testamenta vaovao le tovolahy kely. Ny olona rehetra tisy nitondra sakafo ny nitory-tenin'i Jesosy tany anefitra. Fa nisy tovolahy kely kosa nitondra izy mofo 5 sy azan-dranondroa. Dia hoy Jesosy inona ny azo atao? Dia lasa mpianatra naka hoe tena mofo 5 sy azan-dranondroa nen'ity zalahy kely ity. Zalahy kely tanora no nitondra. Izy mba neritreritra nitondra. Iny anazy iny no ny aingan'ny fahagakana rehetra. Mizarainy ny azy zany. Iza ny olona atao hoe mandeha mivorony rehetra ka misy vetram-panontaniana, iza no nitondra mofo? Fa raha misy mitondra eo sanatria misy itemana hoe za tsy nitondra satria ho zarainy. Dia misy za tsy nitondra na dia nitondra azy. Za tsy manana na dia manana ary satria ao anatin'ny anoanana na fahantrana. Fa tsy zay ny tokony ho toetra amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny fiza inona ny ampelantananao. Ny toetra hoe ty miatrika an'izany, sarotra miatrika an'izany, fa zao misy fahagagana rehefa ao anatinao ny finoana sy ny fitiavana. Rehefa eo afovoany zany fahantrano zany Andriamanitra, ka ny rehetra samy tsopo, ny rehetra samy misy fitiavana,
misy ny fahagagana sy io ihany ege tsy zay tantaran' Jesosy sy namoky ny olona tsy omby 10,000 tamin'ny mofo 10 isan-dranodoza ihany ege fa hitantsika indray mandeha koa Petera indray maka nanontanian'ny olona ono ahy Jesosy io ve mba mandoha atsasaky ny sekely mandoha etra de miatretro Petera angamba mandoha ihany koa sisika olo-pirenena vizy tsy andoha etra iza koa nisy olo-pirenena mahalala fomba lehilahy lehibe tahaka an'i Jesosy tsy andoha etra satria ny lehilahy jiosy rehetra zay feno taona de mandoha etra atsasaky ny sekely de nanontanian'ny olona Petera matitoko avita ambin'ny folo mandoha etra ve Jesosy mandoha atsasaky ny sekely vizy de hozy Petera mandoha isika mandoha angamba mandoha isika tonga tao an-trano de hoy Jesosy mantsy Petera ono ary Petera tokony andoha etra ve ny zanaky ny mpanjaka moa ve mpanjaka miandry etra avy amin'ny zanany de hoy Petera namaly manao hoe aiza koa misy mpanjaka iandry etra avy amin'ny zanany zanaky ny mpanjaka ke tsy tokony andoha de hoy Jesosy manao hoe raha izany de tsy tokony andoha satria sa zanaky ny mpanjaka iny etra aloha iny nge natao an'Andriamanitra natao ahy tsy tokony andoha kanefa izao no izy mba ho fanajana ny fiarahamonina ho fanajana lalana zay misy de zao ndany anao manarato ndany anao manjono ka zay troro azonao voalohany ao de ampidirao ny tananao de misy sekely anankiray ao dia aloavy hoetratsika mianaka atsika amin'ny rahalahy ny atsasaky ny sekely ray ana ny atsasaky ny sekely ray anao fa izao ny alohanao aloha ny atsasaky ny sekely voalohany hoa de zay anao vao mandoha ny atsasaky ny sekely faharoanao zany hoe ny etra avy amiko aloha no alohanao ny anjarako aloha no alohanao zay anao vao mandoha ny anjaranao zay toetra zay ny hoe tahaka ny tenen'ny Elia ty anao vomofo aloha zay vao anao mofo an'ny enao sy ny zanakao enao ny an'Andriamanitra aloha hotsika manao hoe rehefa ao anatin'ny fantrana inona ny toetsay de ny tsy fanadinoana mihitsy an'Andriamanitra tsy fanadinoana an'Andriamanitra ka zao ange na de fantrana ve de mbola ho alaina ihany efa mahantra motsiry avako malà zay mihitsy ny dika ny fantrana io ho fiza antoetrany amin'ny hoe mbola maro toerana ve ny fitiavana ny fifankatiavana ao amin'le maro toerana ao amin'le fiarahamonina mbola maro toerana ve ny fahatokirana ho mamelona sy mia ao amin'le fiarahamonina ary ny farany avako malà dia inona no nitranga iny fa nandritra ny fotoana rehetra de zao tsy lany mihitsy lay diloilo ary tsy lany mihitsy lay koba tsy hoe feno tadidio tsara tsy hoe nisy fahagagana de lasa feno koba lay barika ary feno diloilo ray tavoaky tsy hoe feno fa tsy ritra zany hoe izay sahaza isan'andro de ny men'Andriamanitra izay sahaza de ny men'Andriamanitra isan'andro tany anefitra de avako malà ny zanak'Israely de zay sahaza ny zanak'Israely isan'andro ihany no men'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny mana isan'andro izy no makamana de ny ardia izay rehetra teeritreritra aminao de ny atoka de alaiko ny 3 andro na ny herinandro de mba tsy makatsony a dia simba na siso avako malala rehefa ao anatin'ny antsoina hoe fantrano de zava-dehibe ny antsoina hoe fahatsoram-piainana tsy hoe na nisy tonga ny fahagagana nataony Elia de tsy koba ihany ny teo fa tonga koasa nisy sosisa nisy zanak'ondrotra nisy trondrotra tsisy an'izany fa inona ny teo amin'ilay vehivavy koba sy diloilo ino nampiasain'Andriamanitra nandritra ny fotoana elaela zany hoe zay sahaza inona zany fahatsoram-piainana rehefa ao anatin'ny antsoina hoe fantrana le afako de zao zava-dehibe ny fiainana antsoina hoe fahatsoram-piainana ary Andriamanitra tsy nanome hoe andeha ataoko feno be mitafotafo fa ny sahaza ny men'Andriamanitra azo Andriamanitra ataony nanome be de be mitafotafo hoe feno le barika de feno le tavoara nataony nyotra mihitsy ary vitan'izany inona m'Andriamanitra azy moa fa zao tia no ao an-tsaitsika fa ny sahaza no meny atsika tsy diso anjara sahaza zany ianao ao anatin'ny fahasairana ry avako malala amin'ny tery tsotra masiny ity de mba nanaitra eto am-pamaranana lay tenin'lay vehivavy manao hoe hakatapakazo roa ka hiditra hanamboatra ilay koba hakatapakazo roa nefa ny ambony ery de miteny manao hoe amin'ny andininy fa
fa folo manao hoe manangona kitay azo zany hoe tsy anakoroa fa be deabe anangona kitay be deabe zay nydikany teny eo fa itombana eto de nitsiliny manokana hoe haka tapakazo roa la ivambola hoe tapakazo roa no mamperitrehitra avako malala to tandindony azy fijaliany Jesosy sahady toy ny milaza to tandindony azy fijaliany Jesosy sahady lay tapakazo anakoroa noentiny ty vehivavy izay tsy afaka akory fa toy ny sarin'ny fiangonana ao anatin'ny fahantrana sarin'ny fiangonana ao anatin'ny anoanana tandindony fiangonana ao anatin'ny tebiteby eto amin'ity tany fandalovany ity de tonga kosa Eli izay sarin'ny tandindony impiry moa Jesosy tsy mera-pahatanina hoe iza moa ny ataon'ny olona iza moa Jesosy de hoy ny olona hoe Jaona mpanao batisa Eli le avako malala tandindony zany tapakazo roa rehetra de tsy afa-tsy akory fa tandindony lay azo fijaliana aty amin'ny testamenta vaovao zany hoe lay Jesosy Kristy tompo ange de izao eo afovoany zay rehetra nona eo afovoany zay rehetra mangetaheta Jesosy Kristy tompo rehefa eo de izao tonga ny fitiavana tonga ny fifanohanana ary tsapanao fa Andriamanitra mamelona anao manome izay sahaza anao Jesosy Kristy tompo ary afako malala zay ny fiainana voalohany indrindra ary rehefa miatrika fahasahiranana na fahantrana isika tonga atsika any ve Jesosy ao ve Jesosy fa rehefa ao Jesosy de mahafo isika tonga ho azy ny etika na ny toetra ny fahafoizana tonga ho azy ny toetra ny fifampitokisana tonga ho azy ny toetra ny fitiavana vahiny ny fampietranona izay tsy hitanao mihitsy ao anatin'ny fahantrana andavanandro ny fiarahamonina any amin'izao tontolo zao zany ny misy mahantra ny fahantrana anoanana ny fiarahamonina sasany de zao sady tsy ampiatrany vahiny izy tsy hizara aminao ny tsy resaka aminao tsy eritreritra fivavahana tsy eritreritra ny anompon'Andriamanitra fa mifanohitra amin'izany mihitsy ny fahantrany ny mpanompon'Andriamanitra satria voageja manodidina izy nefa tsy tery potraka izy mijaly izy tery izy fa nefa zao manana fiainana izy satria eo ny azo fijaliany Jesosy lay fandresena raha hoe ariavako malala mahazo matoky ianao fa na inona lalovanao de hoy ny tompo anao hoe tsia tsy lany ny koba ao amin'ny barika tsy ho ritra ny diluilo ao amin'ny tavoara engany eo amarin'ny tompo aminao zany ka na inona fahantrana sy fahasahiranana mitranga vokatry ny changement climatique maneran-tany ka tokony editsika sy jorotsika vavolombelona ny fitandromana ny tontolo iainana fa izao koa ao anatin'izany manana finoana fa tsy hanary anao Andriamanitra ivavaka isika tompo misaotra anao noho ny amin'ny tantarany lisy ity renim-pianakaviana mpitondra tena tany Zarefata ity tao aminao zay hametraka ny azo fijalianao Jesosy eo afovoan'ny fahantranay tao aminao Jesosy zay atsiaro fa ny finoanay ny fitiavanay mahatonga ny fahagagana mahagaga ataonao manoloana ny fahantranay hitanao ny fahantranay hitanao fa tandodomin'ny fahafatesany izahay noho ny fiovaovan'ny toetrandro maneran-tany na ito amin'ny firenenay ary de hitanao ny fahasarana vokatry zany tompo medeza hanamarina ny teninao fa tsy ho lany koba ary tsy ho ritra ny diluilo ao amin'ny tavoara tsy ho matin'ny anoanana izahay tsy hangaia izahay tompo tario zay atoky fa mamelona anay ianao amarino aminay ny teninao fa mihoatra lavitra noho ny voromanidina izahay mihoatra lavitra noho ny voninkazo ny hatsara ny zavatra rehetra zay omenao ny mpanomponao de ta io tompo izahay atsiaro fa ny Andriamanitra tia anay mamindra fo aminay ny fisalasalanay tompo ary ataovy manana fotsotra fotinamana fo mahay mizary rahay
aminaranao jesosy kristy mpamonjy ame